resaka fampianarana fanabeazana ary fampianarana eo amin'afony fitezana ihany no ezahako iarahana amintsika ho venabelarina eto araky ny efa fiteniko matetika dia ozy hoe tena sarotra ny fitezana, sarotra ny fampianarana ary sarotra ny anatsarana andreo isy ny fampianarana kokoa amin'ny ankizy. Andeha ary horaisitsika avy hatrany hoe inona moa no tena atao hoe fampianarana ny tena zavatra kendrenao anatiny dia hoe ny ampahay aloha amin'ny olona anankiray na zaza anankiray tiana mampianarana ny fanabeazana amin'ny lafiny anankiray dia azotsika raisina ihany koa ho fitezana satria eo amin'ilay hoe fanabeazana no anatsofoana ny zavatra rehetra tiana ho an'ilay ankizy. Ohatra fotsiny amin'ny ankapobeny hoe tsy tiana anao zavatra anankiray ny ankizy tiana hikajy ny tontolo iainana ny ankizy dia azo atao tsara no manatsofoka an'izay amin'ny endrika hafa maro samihafa mba tsy ho lalàna be mipetraka ho azy mba tsy ho inona zay zany le hoe fanabeazana. Dia raha ohatra indray ao fampianarana dia hoe ny fampahafantarana azy ny zavatra rehetra zay tsy hitany eto am-pehiny ohatra na eto amin'ny toerana misy azy ny tany toerana zany fa fampianarana azy ary hitany any velany. Dia nandrafitry ny école lepotinia zay entina hitezana atao amin'ny sekoly ary afaka hifampizarana amin'ny sekoly hafa ihany nasinay ny groupe Melonie araky nefa roa volana telo volana lasa teo eo zay dia teo nanatsofoako amin'ny ankapobeny ilay hoe ny fanabeazana dia azo rafitra tsara ao anatin'ny hira zany hoe ny tononkira rehetra atsofoka ao anatin'ilay groupe Melonie zany dia no ezahana ho anitsy daholo zay natonga ny teny tamboalohany teo hoe lalàna tsy ho lalàna ho averin'ilay ankizy ho récitation na ho tsy anjerina manodika zany amin'ny teny malagasy na ohatr'izay fa azo rafitra ho hira raha hira mantsy dia aingana kokoa ny fidirana any aminy. Ohatra misy olona mihira zao any ambony any dia nao aty ambany aty dia norahinao lay mamerina an'iny ianao tsy maintsy mamerina an'iny ianao avy eo asa na afaka folo minitra na atsasakadiny zany ny molina na misy muzika iainao dia mamerina an'iny trano voajanahary fotsiny anao mamerina an'iny iny ohatra anankiray ohatran'izay zany. Dia zay no nanapahakevitra hoe andeha ireo zavatra telo anankiroa tenenina teo ireo ohatra ny fanabeazana dia avoakatsika amin'ny alalana hira ny fampianarana dia avoakatsika amin'ny alalana zany hoe ny tononkira tsirairay no entina mandrafitra an'izay. Say
ankizy kely anankiray maninona moa mahay hirany am-piangonana izy maninona moa mahay hirany mpihira rehetrarehetra io izy satria ny antony satria mora voraia ny hira ka ny lesona sarotra rehetra zany dia mivoaka ny akolo le mitinia amin'ny alalany hira avokoa manomboka amin'ity taom-pianarana ity ary eto indrindra ny tiako tsindrina hoe efa nisy fandaharana nataoko ihany teo aloha ohatrohatran'izay na nazavan'izay ary dia matsapako zao hitako an-gazety hitako amina henoko amina radio fefa maro reo école nandray nanao an'izay na dia nezaka zany hoe tiako zany dia hoe namorona an'le izy ny zaeva ty amin'ny école le pitinia fa tafita tsara le afatra satria efa manomboka manao ihany koa ny école hafa akoatra ataonay eo amin'ny fampivelarana l'école le pitinia koa zany zao fa miezaka tiako anao an'izay ezaka izay koa ny école hafa hoe mivelatra anivelana marina fa misy atontsika ny teknôlôzia isan-karazany mivoatra marina fa misy ny zavatra efa hita atontsika nefany tsy ampy zay tokony velatra ho anay zany zao dia nanomboka mifandray amin'ny ireo firenena amin'ny teny anglisy na ny anglophone zahay nefany satria nazatra teo aloha zany dia hoe l'école le pitinia miaraka amin'ny firenena amin'ny teny frantsay foana fa zao zay dia nanomboka niditra any amin'ny firenena amin'ny teny anglisy profony zany dia jumelé zany zay zao ao Maurice amin'ny collège Eden ao Maurice midika an'izay dia hoe ny mpampianatra samy mpampianatra aloha dia afaka ifanegasera ifanakalo hevitra misy mankony eo amin'ny lafiny fitezany misy nafiny eo amin'ny lafiny fanabeazana misy nafiny eo amin'ny lafiny fampianarany misy zay tsy takatry ny hevitra ao reny nefa hitanao any amin'ny hevitry ny hafa any amin'ny école lafa zay zao lafiny anankiray raha meko ohatra fotsiny hoe eo amin'ny lafiny fampianarana dia hita aty zao ohatran'ny aty amin'ny école le pitinia zao ohatra hoe mianona fotsiny hoe misy ny dessin any amin'ny école misy ny dessin ataon'ny mpampianatra misy ny fifaninanana sary etsero fa any amin'ny école hafa ny velany ohatra zay niteneniko teo hoe ny collège Eden any Maurice zao zay zanatany anglisy izy itsika zanatany frantsay taloha zany dia samy manan'ilay fomba nentin'ireo mpanjanaka reo samy hafa niditra atao aminy dia ohatra zany matanjatanjaka be tsy maintsy misy ny efitrano tena fampisehoana ny sary vitany ankizy na amina lalana peinture moa tena tenenantsika anazy dessin amina lalana endrika be dia be dia misy ohatran'izay fotsiny leo miboky sy ny fitaovana ampiasaina dia hita fa tsy mitovy hafa koa zay eo amin'ny zavatra rehetra entina miasa fampianatra fomba fampianatra dia tsy mitovy raha ame ohatra fotsiny zao nendro zareo zany tokana tanteraka mihitsy zany hoe lasy vavy zany hafa ny amin'ny école mikizy lahy hafa ny école mikizy vavy eo zao dia efa afaka ny adevitra le mpianatra avy aty amin'ny école le pitinia sy ny mpianatra avany amin'ny zareo hoe fa maninona ny anareo tsy miaraka inona ny antony hitanareo fa tonga dia efa afaka mametraka fanontaniana le zazy dia afaka mamaly zareo eo amin'ny teknôlôzia isan-karazany na ny teknôlôjia dia hita fa tena somary efa lasa lavitra koa zareo dia tonga koa zany ankizy avy aty amin'ny Madagasikara avy aty amin'ny école manontany fa maninona anareo ohatran'izao ohatran'izay dia afaka mifanakalo hevitra dia mikizy koa afaka miteny hoe any aminay misy an'izao dia mametraka fanontaniana koa le ankizy ay any aminareo misy an'izao maninona nareo toy izay dia na dia hoe teo amin'ny nampisehominay amin'ilay ezaka fotsiny ary hoe le hoe mianatra amina lesona amina lalana hira ke tsy najanonay hoe ho atao eto Madagasikara zay zao anisany sosikevitra lehibe napoitra anay tany hoe ny hira dia anisany fitaovana azo ampivelarana azo anabeazana azo ampianarana resy lahatra koa zareo tamin'izay fotoan'izay rehefa nandeha ny adevitra isan-karazany dia resy lahatra tanteraka zareo tamin'izay fotoan'izay
de teo zay zavatra ketretra zay manapana hevitra hoe andao iraha vavy andao hiaraka andao hiara-iasa eo amin'ireo sehatry zao satria tanjona ihany ny zavatra tendre de ny ampahany ankizy ny atombany ankizy ho lasa lavitra eo amin'ny zavatra tiany atao nefa mikendriny tsara ho an'ny ankizy. Félicitations pour Etienne Collège. eo amin'ny resaka tombotsoa ankoatran'izandrindrindry zany de eo amin'ny tombotsoa fifamatsiana ohatra zao zay raha miaraka manana partenaire any Europe de iaraha vahita angambany manana ny ampy zay araboky ny fitaovana isan-karazany entina manabe. De ohatra koa hoe eo amin'ny fandefasana mpianatra mandefa le mpianatra vita bac eto amin'ny tena satria ny tena mbola eo an-dala amin'ny fanaovana ny université de ny mpianatra vita bac eto de alefa koa nivelany de any amin'ny tany miteny frantsay fa zao tena misy tombotsoa hafa satria afaka mandefa any amin'ny tany miteny anglisy zany zay ohatra ny Angleterre ohatra any amin'izay tany miteny anglisy rehetrarehetra ny Amerika ohatra zany satria efa misy lay fiarahana de mifanampy zany anisan'ny tombotsoa daholo zany amin'ny fiarahana na fampivelarana an'ilay zaza zany hoe tsy ampy tsika manko ohatra ny mianona fotsiny hoe raha mampianatra zaza anankiray na miteraka zaza anankiray efa mihinana vary izy mihinana laoka izy mitafy izy mandeha an-tsekoly izy misy aminay tsy mahazo an'izay akory de amiko tsy zay fanabeazana tsy zay fampianarana ary zay fatakina hoe fampivelarana le fampivelarana de mifamoahana azy afantatra zavatra hafa ankoatra ny hitany ohatra zao tao akazelaza tao akazelaza de efa nisy zany ny karazana boky kely ohatra zao mampiseho an'ny kazelaza ao anatin'ity kazela ty de misy ny zavatra manana parika zareo manana parika tsika de nefa ny zavatra fahita ao amin'ny parika tsika tsy fahita any amin'ny parika an'zareo tanareo fa mampivelatra zay mahafantatra zavatra zay miditra amin'ny toerana isan-karazany eny fa na de atao hoe ny magasin fotsiny ary de efa be de be tsy hitovizany efa mampivelatra zay efa mampitsiry ny sain'ny ankizy zay hoe fa ahoany ty no ity mipetraka le fanontaniana raha vao mipetraka le fanontaniana de miteraka fivelarana eo amin'ny olona anankiray zay eo amin'ny zaza anankiray zay ohatra fotsiny eo amin'ny hiram-pirenena. Pirenena fotsiny de fa misy zavatra roa alohany ny anaovana an'le fanolorana an'le jumelage sy ny zavatra rehetrarehetra moa zay hitonana groupe Melonia nanomana an'izany niara-nanao fety tamin'ny zareo nanolorana satria ianao raha ho jumelena zany tsy atao fotsiny hoe ty taratasy de ianao zany jumeleato ianao jumeleato fa nisy ny namonana nangotrokotroka be nanaovana an'izany ary de nasina mihitsy ny hiram-pirenena ny roa tonta.